Aitra sy talanjona avokoa ny rehetra raha vantany vao nahita an'ilay Horonantsara ny mpanakanto andriambavilanitra izay avy any amin'ny faritra Sofia iny tsy iza moa izay fa mpanakanto Wendy Cathalina izay niteraka resabe ao anaty serasera Facebook ao amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay Horonantsara izay Vetaveta izay miparitaka ao anaty Facebook ao amin'izao fotoana izao ny andriambavilanitra Wendy Cathalina no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Tsara ho mariana aloha fa raha eo amin'ny bika sy tarehy na ihany koa ny fahaiza mihira dia isany mba manana an'izay raha mpanakanto Wendy Cathalina. Tsy vitany efa tsara bika ihany Wendy Cathalina fa mbola manga feo ihany koa ary maro ireo izay mpanaraka azy indrindra ao anaty Facebook ao amin'izao ankehitriny izao izay efa mahatratra any amin'ny lavitra isabe izao ireo mpanaraka azy ao anaty pejiny fotsiny. Tsy mbola tanisaina ao anatin'izany anefa ny ireo mpanaraka azy any amin'ny YouTube sy ny any amin'ireo plateforme maro isan-karazany ao anatiny izany rehetra izany. Raha ny faritra Sofia no asiana resaka dia azo lazaina fa faritra izay tena manan-karena raha eo amin'ny lafiny zay kolotsaina sy ny mpanakanto zay ary maro ireo mpanakanto izay mivoaka avy any amin'ny faritra Sofia iny na ny lehilahy izany na ny vehivavy eny sady tsara bika sy tsara tere avokoa moa izy ireo indrindra fa ireo andriambavilanitra izay mivoaka avy any amin'ny faritra Sofia iny ary tsy voandroany no nahamaro ireo mpanakanto izay mivoaka avy any amin'ny faritra Sofia iny tao anatin'izay resaka zavakanto sy talenta izay fa efa hatramin'ny ela dia efa nanan-karenana zany avokoa raha iny faritra Sofia iny no resahana. Tsy vitany manan-karena eo amin'ny resaka zavakanto ihany ny faritra Sofia fa manan-karena ihany koa amin'ny lafiny zavatra maro izy ireo no iny faritra Sofia iny izay tena tia fihavanana sy mahay miray hina sy miara-misalahy ao anatin'ny zavatra tsara indrindra ary mifanohana mifanampy an-trano ireo tanorany Sofia na ireo lehibe manana trano madinika ary ireo madinika ihany koa dia mifanaja ao anatin'izany rehetra izany ka manjaka tanteraka ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Fa io moa zany araky ny ilay fiteny manao hoe ny olobe tsy ndroe lavo ka miloloha lanitra tsy maintsy lena ary mandia tany tsy maintsy lavo. Malama maina moa ny tany hoy ny mpanakanto izay ao anatin'ny ilay hirany ka matetika eo indrindra no mahasolafaka ny tsirairay ao anatin'ny izany rehetra izany nefa tokony mba tao hanatra ilay zavatra izay efa nitranga tany aloha tany mba ahaizana manarina izay mety ho avy sy aneoriana any fa raha toa ka izay zavatra efa nandiso anao tany aloha foana no verimberina dia ataovao an-tsainao fa tsy ny olona izay no diso fa mety ianao no diso ao anatin'izany rehetra izany. Ekena fa tsy tokony naparitaka ary tena vorarana lalàna izany hoe manala baraka olona ao anaty Facebook izany indrindra fa rehefa tao anatin'ny fankatiavana no nanaovana azy dia tokony samby hifanaja ao anatin'izany rehetra izany ny tsirairay fa tsy sanatria akory ka hoe rehefa misy zavatra tsy fankazahona na ihany koa misy disadisa na izay hevitra tsy mitovy dia iny ara-fandeha fanala baraka ao anatin'izay tambajotran-tserasera Facebook sy ny maro hafa izay tsy mety izay ary tokony vaina ilay fomba fijery sy ilay toetsaina ao anatin'izany rehetra izany fa io na ny olo miaraka aza mieritreritra hoe hiaraka mandrakizay izany fa matoa misy ny fiarahana dia tsy maintsy misy ny fisarahana any aoriana any raha ohatra ka tsy mifanaraka ao anatin'izany rehetra izany fa io dia ny hoe soa lavo ay amindra ary soa kenda ay tsako fa isika lehilahy dia tokony mipetraka amin'ny toerana mahalehilahy isika izay fa tsy sanatria akory ka hoe matikampo na ihany koa ndeha hiebo amin'ireo namana amin'ireo vehivavy na ny kotintsika ka zakantsika izay ndeha hoerahoera etsiroa amin'ilay hoe efa ankiziko iny efa niarahako iny fa tokony ho tazominao ho anao samirery izay tsy ambaratelo nareo roa izay eny na tamin'ny andro voalohany nahitavanao azy dia efa zakanao iny
vehivavy iny dia tsy tokony izay no ndeha atao tantara na ihany koa ndeha ho tantaraina amin'ny tapaka sy namana ety sy roa ao anatin'izany rehetra izany fa matoa izy nanaiky anao dia fitiavana anao izay ary matoa izy tsy nanaiky anireo karazan-dehilahy rehetra dia mba nanana anjara hiaraka taminy anao zay satria natokisany anao fa afaka hanome azy ilay fitiavana izay tena tadiavina zay nefa maro amintsika lehilahy no lasa manao kilalao fotsiny ny zanak'olona ao anatin'izany rehetra izany na nandefasany sary izay tsy miakanjo anao na nandefasany horonantsary izay vetaveta anao dia tokony ho tazominao ho anao samy rery izay fa tsy sanatria akory ndeha hifanalabaraka antambazotra-tserasera Facebook sy ny maro hafa ao anatiny izany rehetra izany mba meteza ho lehilahy fa aza manao toetra na sarim-bavy sanatria ka izay no tokony ijoroantsika lehilahy amin'ny maha lehilahy isika izay fa tsy sanatria akory ndeha hifanalabaraka ety sy roa araka n'izay voalazako izay eny ny fanifadisoana kely izay nisy teo ampanakanto kiki aloha dia ilay nanao enregistrement na ihany koa capture vidéo any izay appeln'izy roa izay tokony ho tsy ambaratelin'izy roa nefa dia nitazona an'ilay Horonantsara tany amin'ny tany raha toa ka tena nisy izay Horonantsara izay mandeha be mantsy ny resaka amin'izao ankehitriny izao amin'ilay resaka manao hoe montage izay nina natao mba handotona rano na ihany koa mba hanalambaraka any mpanakanto Wendy Cathalina ireny rehetra izay miparitaka hitantsika ireny fa tsy misy zavatra marina akory araky ny voalazan'izy ireo hatrany na ihany koa araky ny voalazan'ireo olona izay ankaiky anireo mpanakanto izay kalaza anankiroa ireo amin'izao ankehitriny izao fa ao koa ny sasany izay milaza fa tsisy resaka idiran'ny montage zany amin'ilay Horonantsara fa sitrapo ary zavatra izay tena natao iny Horonantsara iny ary efa tamin'ny ela no nisy an'izay fa tsy sanatria akory vao tamin'ny omaly na ihany koa vao tamin'ity herinandro ity no nisiny izay Horonantsaran'izy ireo izay fa tamin'ity herinandro ity moa no tena niparitaka izany rehetra izany ka teo voataitra sy talanjona avokoa ny rehetra tao anatin'izany rehetra izany ka hanatra ho an'ireo izay mbola te hanandrana hanao an'izay resaka vetaveta à distance indrindra fa ireo izay manao amour à distance sy ny maro hafa izay dia aza manao any zavatra tahaka an'izany fa manalabaraka ary mba mahaiza manaja tena ao anatin'izany rehetra izany hajao aloha ny tenanao mba ahafahany hafa hanajanao ao anatin'izay rehetra izay fa ho an'ny mpanakanto Wendy Cathalina kosa dia aingane mba ho zavatra tsara no ampalazanao izany hoe ireo zavakanto izay vitanao ireo aingane mba ireo no tena itiavan'ireo mpankafy anao sy ireo izay mbola tsy mankafy anao fa tsy sanatria akory ny zavatra vetaveta na ihany koa ny fahafambaraka no hampalazanao ao anatin'ny izany rehetra izany mitsodrananao ary aingane mba ho lasa reharehan'ny Madagasikara ianao ao anatin'izay zavakantonao zay mba halaza maneran-tany ianao ao anatin'izany rehetra izany fa tsy hijanona halaza ao Madagasikara fotsiny ao anatiny izay sehatry ny zavakanto zay voizo sy tiavo ilay zavakanto avoay ile talenta ao anatin'izay zavakanto zay fa aza mananao foana na ihany koa manandrakandana fiainana maro samihafa isan-karazany izay mety hanimba no avinao ao anatin'izay tontolo ny zavakanto zay indrindra eo anatrihan'ireo mpankafy anao antambazotra-tserasera Facebook sy ny maro hafa tao anatin'izay zavakanto izay nankafizan'izy ireo anao zay no masaka azona rosy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahito sanandro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa